no mafisina Andriamatoa Sisano ary tamin'ity androandroany ity fa tsy misy intsony ny fikitiana ny datim-pifidianana ny maro anisa amin'ireo mpanao politika sy ny hery eto amin'ny firenena ihany koa dia mankasitraka izay fanambarana navoaka ny avy amin'ny SADC izay avy ao anivon'ny SADC izay mamarana ny asany eto Madagasikara ary nanao ny tatitra tamin'ity androandroany ity. Lavakaran-Andriamanalina Stefana Razafamandimby no nanaraka akaiky izay vaovao izay. Nanamafiny amin'ny tazomana ny tety androm-pifidianana amin'ny 4 volana Jolay ho avy izao ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy amin'ny 15 volana Septambra ho avy izao ho amin'ny fifidianana fihodinana faharoa ny filoham-pirenena miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny lehibe mifanelanelana ny SADC Andriamatoa Joakim Sisano. Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao teto amin'ny Colbert-Antaninarenina izay nanaovany tatitra ny 10 andro nahatongavan'ity délégation SADC ny tarihan'ity no nanambarany izany. Or, il y a certains groupements qui aimeraient voir le rapport des élections au mois de septembre. Mais aucun nous a parlé d'un rapport au-delà de cette année. Mais ceux qui ont parlé du rapport pour le mois de septembre étaient très peu, peut-être 2 ou 3. Donc, je pourrais dire que le grand consensus, c'est que les élections se tiennent au mois les présidentielles au mois de juillet et les autres selon le calendrier établi. Nazavaina ary fa rona telo farafabetsany tamin'ireo ankolafikera sy vondrona politika niona tamin'ity délégation SADC ity no anitaky ny anemorana ny tety androm-pifidianana ho amin'ny volana Septambra ary tsy mihoatra an'io. Saingy vitsy anisa nefa izy ireo ka fanapahan-kevitra iraisany maro anisa araka izany ny tanana ny tety androm-pifidianana. Ireo vondrona politika sy hery teto amin'ny firenena izay niona tamin'ny délégation SADC ity dia samy nanambara avokoa araka ny tatitra tamin'ity androany ity fa andalam-pamaranana ny fampiarana ny tondrozotro Madagasikara satria efa ao anatin'ny tanteraka isika amin'izao fotoana izao amin'ny fampiarana ireo ampahany nametraka olana teo aloha. Ny fanomanana ny fifidianana rahateo efa mizotra ara-dalàna. Raha ny tatitra ity délégation SADC ity hatrany ny CES na ny fitsarana manokana amin'izana ny fifidianana no anomanana fahefana maritra na afaka mirotsaka ilalao ara-valomanana ity. Tsy fantatra nefa izany raha tsy efa aoriany ny fametrahany tsifara ny antotan-taratasy firotsahana hovidiana. Mikasika ny fivoriana tanterahany FFKM dia nahitsy ity lehibe mifanelanelana eo anivon'ny SADC ity ary nanambara fa efa nisy ny fanazavana nentin'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM ka nambaran'izy ireo fa tsy manembatsemana ny fampiarana ny tondrozotra akory ny FFKM ary tsy manam-pikasana ny anovany tety androm-pifidianana saingy anampy kosa amin'ny siny fitoniana ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay. Aoriany ny fanaovan'ny ireto délégation SADC ireo tatitra any amin'ny SADC sy any amin'ny vondrona afrikanina no ahafantarana na hiatra amin'izay na tsia ny fanafoana azy ho an'ireo mpitondra ny HT. Fepetra izay voafaritra ao anatin'ny tondrozotra fa hirosoana miadana raha tanteraka ny fepetra rehetra takiany tondrozotra. Ny alon'ny angana ireto délégation SADC ireto izay namarana ny fivainana izy ireo teto Madagasikara moa dia nanao fivoriana niaraka tamin'ireo ambassador sy solitena ny vondrona iraisam-pirenena miasa sy monina eto Madagasikara ity délégation ity androany.